Salama daoleo androanisika dia andondray raha hiresaka anireto tsara ho fantatra tamin'ity herinandro ity satria ny raha mahalala rehefa avy nandalo disadisa sy ny tsy fitovian-kevitra maro ny eo anivon'ny firaisan-kina dia hita fa samy nakao azy ireo zay avy ao anatin'izay vonan'ny firaisan-kina izay amin'izao fotoana izao ka nahitana soritsoritra fisaraham-bazana ihany ny samy avy ao anatin'izay vonan'ny firaisan-kina izay indrindra fa ny vonan'ny firaisan-kina any Mahajanga any araky ny fanazavana izay noentin'ny rivotra Kotovao hatrany dia lasa misaratsaraka ny vonan'ny firaisan-kina any an-toerana any amin'izao ankehitriny izao noho ny izay tsy fitovian-kevitra izay misy amin'izy ireo zay satria ny sasany dia nanaradia any prositeny sy afakandro kristian fa ny sasany kosa dia manohana any rivotra Kotovao amin'ny firitsahan-kofidian'ny hoben'ny tanàna ao Mahajanga ao. Ka izay ny fakafakaina amintsika ato anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovy hatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa ny misy tamatatagazy toy izao ny fanaovana azy tsy ampendrela moa isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary meloha ny dirantsika amin'izay pitsopitso ny mahakasika an'izay fisaraham-bazana izay misy amin'ny vonan'ny firaisan-kina izay dia ndao aloha fantarintsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto resaka taranja basketball dia norobahiny GNBC ny amboara Ainoana A izay tontosaina tao Antananarivo renivohitra tao namiratra ihany koa ny GNBC lehilahy teo amin'ny taranja basket ny ekipan'ny Eli Sirdanza no nandrobaka ny amboarany Madagasikara Ainoana A izay nandavo ny Askut teo amin'ny isa 2-7 araka izany dia lasa zandaro avokoa zany ny fandresena tamin'ity taranja basketball ity ny etsekilan'izay teo amin'ny sokajy vehivavy dia ny ekipan'ny GNBC ihany izay ao Analamanga no voaositra ho tompon-dakany Madagasikara tamin'ny taona 2024 izay sokajy vehivavy izay lavon'izy ireo tamin'ny isa 5 no 7 ny MBDAALL Analamanga tamin'ny lalao famararana an'izany taranja basketball izany ka noho izany dia arabaina izy ireo nandrobaka an'izay tompon-dakany Madagasikara teo amin'ny taranja basketball izay midika izany fa tena manao mafy dia mafy ireto ekipan'ny zandary irety amin'ity resaka taranja basketball ity satria efa matetika izy ireo no mamiratra ary mahazo an'izay tompon-dakany Madagasikara izay eo amin'ny resaky ny fahatapahan-jiro indray moa dia efa tsy mahagaga ny zava-misy any an-drenivohitra any amin'izao fotoana izao satria ny tokony noho ny fahatapahan-jiro tamin'iny afaka omaly alina iny ireo mponina teny Ankadindratombo sy ny manodidina iny lehilahy iray nandritra izay no voasambotra ny mpitandro filaminana tao anatin'ny izay fitokonana izay tranga izay tsy azo ekena fa manitsakitsaka ny zo fototry ny mpanjifa araky ny voalazany lalàna hoy ny mpiaro an'izony mpanjifa izay naneho ny hevitra izy ireo mahakasika an'izay fisamborana ny iray tamin'izy ireo zay nitokona izay ka mpametra-pantanaina ihany ny zava-misy ao an-drenivohitra ao manoloana an'ity fahatapatapahan-jiro lava izay tsy misy to azy ity ka maro ireo izay mametra-pantanina milaza sy manao hoe oviana ihany mba ho foana ity fijalian'ny vahoaka amin'ity resaky ny jiro sy rano ity satria mantsy ny vahoaka efa mijaly ara-tsakafo sy ara-pivelomana dia mbola mijaly ihany koa eo amin'ny lafin'izay jiro sy rano zay ary ny resaka tsy fandriam-pahalemana moa dia manampitrotraka ety an-danin'izay eo amin'ny resaka fanamboaran-dalana izay nampanantenana tamin'ny taona 2024 indray dia tsy mbola vita hatramin'ny farana hatramin'izao ny ampahan-dalana izay mampifandray any Ambatomaro Ambolokandrina izay mifarana eny amin'ny 3 semaine Ambohipo raha tokony ho vitan'ny fanjakana ny 20 oktobra 2024 izany raha nihita teny an-toerana ny ankamaroan'ireo lalana izay saika notrongisina sy no tampitapenana fotsiny ihany dia navela amin'izao hoy ny mponina sy ny mpampiasa an'izay lalana izay any an-toerana any raha naneho ny hevitra izy ireo mahakasika an'izay tsy mbola fahavitan'ny lalana izay mampitohy any Ambatomaro sy ny Ambolokandrina izay maneho ny heviny ihany koa ny olom-pirenena malagasy sy ny mpamakafaka ara-politika amin'izao fotoana izao ny milaza sy miteny manao hoe tsy azo antenena ny sy ny fampandrosoana eto amin'ny firenena raha mbola miaina ao anatin'ny nofinofy sy ny fampanantenana pôkaty lava tahaka izao ny mpitondra
amin'izao fotoana izao hoy ny mpanao politika raha naneho ny heviny. Ny ekipa izay miaraka amin'ny fitondrana mijoro raha teo izay samy tsy manana viana sy fahavononana hanavitra ny firenena hoy izy ireo hatrany. Antony izao fantana lalina izay mahazo vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana izay noentin'izy ireo hatrany. Ka noho izany dia ainganeka mba tena ho vita ireo viana rehetra izay napetraka hatramin'izay fa tsy hijanona ho nofinofy na ihany koa fampanantenana fotsiny ihany fa miandry an'izay fahavitan'ny ireo viana rehetra ireo ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao satria mangetaheta fandrosoana ny vahoaka malagasy ary mba mangetaheta ny hiala amin'izao fantrana lalina izay ianan'ny vahoaka malagasy amin'izao ankehitriny izao. Ny raha nahita sy ny raha nahalala fa nafanadiana fana ny ady hevitra izay misy avy ao anatin'ny vonan'ny firaisankina izay avy amin'ireo antoko-panositra tato ato zay ary tsy tako nafenina intsony izay disadisa misy ao anatin'ity vonan'ny firaisankina ity izay olana mianjady amin'izy ireo mahakasika ny fanolorana any kandida ao Rivo Rakotovao ho kandidany ben'ny tanàna ao Mahajanga voalohany ao amin'izao ankehitriny izao izay nahitana soritsoritra fisaraham-bazana raha ny toe-java-misy amin'izao ankehitriny izao no fakafakaina sy dinihana lalina satria ry zareo samby avy ao anatin'ny vonan'ny firaisankina izay amin'izao dia lasa toy ny valalan-karona izay mifanipatipaka izy samby ny tenany ihany ao anatin'izay vonan'ny firaisankina izay na dia miezaka mandamina an'izay disadisa izay aza ireo lohandohan'ny mpisorona ao anatin'izay vonan'ny firaisankina izay dia hita hatrany fa misy tena misy tokoa izay disadisa sy ny tsy fitovian-kevitra ny avy ao anatin'izay vonan'ny firaisankina izay satria mantsy samy tesehoseho na ihany koa samy milaza ny tena izy ry zareo izay mandrafitra an'izay vonan'ny firaisankina izay. Hita soritra ihany koa ny resaka fitiavan-tena sy ny fitiavan-tseza izay tena misy ao anatin'izay vonan'ny mpanositra izay vonan'ny firaisankina izay hatrany amin'izao fotoana izao satria samby te hahazo seza daholo ny rehetra ary samby te ho tsara toerana ihany koa manoloana ny politika izay misy amin'izao fotoana izao. Manoloana an'izay mofo dia misaraka tanteraka ny firaisankina ao Mahajanga amin'izao fotoana izao hoy Andriamatoa Rivo Rakotovao izay manoloana ny fihetsiky ny prositeny misy any an-toerana amin'izao fotoana izao. Ireto farany izay nanitsakitsaka ny foto-kevitry joroan'ny firaisankina amin'ny mahampanositra azy raha ny fanazavana izay noentina Andriamatoa Rivo Rakotovao hatrany manoloana ny zava-misy any Mahajanga any amin'izao fotoana izao satria tsy nanaiky lembenana hatramin'ny farany ry zareo avy ao anatin'izay prositeny izay raha manoloana any fanolorana ny kandida Rivo Rakotovao ao Mahajanga ao izay notapahany vonan'ny firaisankina fa izy no atolotra ho kandidany ben'ny tanàna ao Mahajanga ao saingy tsy nanao sonia an'izay firotsanko fidiny izay mo isy teny randrena solony haiko izay isan'ny lohandohan'ny mpisorona ao anatin'izay vonan'ny firaisankina izay hatrany fa ny azy ireo dia naleon'izy ireo nanolotra an'izay kandida ao anatin'ny antoko prositeny izay ary niezaka nametraka fitoriana ihany koa zareo mba ahatonga Rivo Rakotovao tsy hirotsaka amin'ny anaran'ny vonan'ny firaisankina fa hirotsaka amin'ny anaran'ny tenany manokana na ihany koa HVM izay nirotsahany amin'izao fotoana izao. Ka izay indrindra no mahatonga ny mpanara-baovao ara-politika amin'izao fotoana izao sy ny vahoaka malagasy izay manaradia anireto vonan'ny firaisankina sy ny mpanositra ireto no mametra-panontaniana amin'ilay hoe tena vonina hikatsaka ny soa sy ny rariny ary nihitsiny ve ireto vonan'ny firaisankina ireto sa mikatsaka ny tombotsoan'izy ireo manokana ihany no tena fototra ijorony izay vonan'ny firaisankina izay amin'izao fotoana izao raha ny toe-java-misy no fakafakaina satria samby te hahazo toerana tsara avokoa izy ireo fa toa tsy dia hita loatra ny soritra an'izay fitsinjovana ny vahoaka izay sy zay moa no masaka azonarosy tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadiny ny milaiky ny video antsika ary tsarovy hatrany miabone amin'ny sainina antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefany amin'ny tongatagasy tompoko lasy tompoko vavy mangasitraka dia mirary soa.